manantitra ny araba ao mampirarintso anareo tokolasy tompovavy ary manasanareo ihany keo anaraka ny vaovaon'ny fahitalavitra MBS amin'ity anio ity. Tsy navela hatramin'ny farany hiditra eo amin'ny kianjan'ny 3 mety tsy Analakely ireo mpitolona mitaky ny ivoahan'ny fahamarinana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa iny. Vao maraina dia efa feno an'ireo mpitandron'ny filaminana mirongo fitaovana ny teo amin'izany kianjan'ny 13 Mey izany. Andeha arahantsika ny tato-baovao momba an'izay iarahana amin'ny Edena Elia teo amin'ny fakantsariny Rivo Janoary. Vao maraina dia efa voadidina miaramila toy izao ny lapan'ny tanàna Analakely. Notakoman'izy ireo ireto fiarabe ireto ny lapy azo anehoana hevitra ary tsy navela hiditra tato hatramin'ny farany vahoaka. Tsy nisahany rosina makiady na nanao amboletra nefa ireto vahoaka ireto izay midika sahady fa tsy korotana ny tadiavina fa fanehoan-kevitra mpilaminana. Taorian'izay nisy ihany ny fifampiresahana tamin'ireto mpitandro filaminana ireto saingy nambarany reto farany fa ny prefektiora no tompony fanapahan-kevitra farany fa manatanteraka baiky fotsiny izy ireo. Satria le vahoaka tanàna averaniorana tsisy miala mihitsy afa mangetaheta fahamarinana ikotrera andeha eny zay dia esikompany miaro vahoaka sy miaina izay ambana tsisy limita zay manombotra raisina foana fa tsy misy fepetra foana raisina fa afaka mandeha atao nareo zay are zany tranony sao dia any izy mihita anatikazerina va dia midepese nareo ary anatikazerinareo satria sao dia tsy ao amin'ny birao andray izy dia vezivezy fotsy ho vahoaka satria le vahoaka tena mangetaheta mihitsy aizy izy amileny sy namme ordre tsy azo vidorany eto tsy fantodrako sy dia sao dia mba azonao an-telefona izy fa zay ny tsy raisina zay ny tsy andefa misy telefona numéro hafa fa ahoana ary zany responsable eto amin'ny tanàna zany tsy mba mandeha telefona zay tsy manana numéro ny tanjozotra nanaraka ny arabe miazo ny birao ny prefektiora araka izany ireto vahoaka ireto mba hifampiresaka saingy tsy nahatratra ity voalaza fa mpanome baiko ity. Tsy maintsy mitohy ny tolona rahampitso ary tsy maintsy hiditra eny amin'ny kianja ny 13 Mey ny vahoaka. Mazava tsara ny teninay raha pisitsika dia eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey foana ary dia ny fangatahana alalana ny kianjan'ny 13 Mey dia ho aterin'ny tompony andraikitra eto amin'ity birao ity zay angaviana indrindra mba ho eto toerana izy raha pitsy zany eo amin'ny 13 Mey tsika fotoanatsika raha mbola tsy misokatra ny kianjan'ny 13 Mey raha mbola tsy manokatra atsika ny kianjan'ny 13 Mey ny prefet dia miverina ty indray tsika hoentsika tanana amin'ny fangatahana hoento ny banderolina rehetra tsy amelatsika io tsy maintsy maneho hevitra tsika mitady fahamarina ary zany dia ataotsika ampilaminana. Raha tsy ahivina ny 1 Aprily ny sy ny etsiky ny solombavam-bahoaka 7 dia nanome alalana tanteraka ny minisitry ny fiarovam-pirenena Benik Xavier Solofinirina saingy ny fitandrona ny filaminana ireriany no andraikitra izy ireo tamin'izany. Ny lamina tsy nisy korotana tamin'io andro io. Ny sabotsy 7 Desambra 2024 ihany koa dia toraka izany tsy nisy ny sakatsakany. Rehefa hita nefa fa naomby ny hetsika ny sabotsy teo, rehefa hita fa mivoaka tsikelikely ny marina dia nosakanana tsy navela hiditra ao amin'ny kianja intsony ny olom-pirenena aneo ny heviny ny maraina ny alarobia 2 Janoary. Ifaniliandreo tompona andraikitra ny fanomezana baiko ny mpitandro filaminana anao ity fanakanana ity.
efa nanome baiko ny mpitandry filaminana ny ministry ny fiarovam-pirenena fa tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaha fanakanana sy fanaovana herisetra izy ireo fa tokony avela ny hevitra ankalalana ny vahoaka saingy miaro sy mandray andraikitra izay manohitohina ny filaminana kosa no anjara andraikitry ny mpitandry filaminana. Toy ny notoerina nefa izay baiko ny ministra izay ary vao mainka ny amafy ny saka nataon'ireo mpitandry filaminana androany. Araka ny loharanom-baovao azonay avy amin'ireo mpitandry filaminana ireo dia ny praiminisitra sy ny prefektiora mihitsy no manome baiko azy ireo anao izao fanampenam-bava sy fampiasa-kery ny vahoaka manao fihetsiketsehana izao. Na izany azy tsy emitra ny tolona raha ampitso ninon'inona miseho dia efa nampilaza mialoha ny vahoaka fa tokony andraikitra amin'izao tsy fanajana ny demokrasia izao ny praiminisitra lehibe ny governemanta sy ny prefektiora. Fa momba ny fifidianana ihany dia samy miandry ny voka-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny rehetra. Ao anatin'izay dia mazava ny tian'ny vahoaka malagasy atongavana dia mba ho valim-pifidianana izay tena mandala ny fahamarinana tsy mitanila no ivoaka eo. Fanadiadiny nory fitiavana teo amin'ny sariny Erzo Rajonarvony. Famoahana ny voka-pifidianana lavitry ny osika tsy mitanila madio. Ireo no andrasan'ny vahoaka malagasy indrindra ireo miaro ny safidiny amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Manao antsoavy amin'ny HCC ny vahoaka mba hijoro amin'ny fahamarinana ka anatanteraka ny asany ao anatin'ny fangarahana tanteraka. Ny HCC dia androm-pandrakana sady mpitsara. Dikan'izay nanao fianianan'ireo tokony amoaka amin'ny valiny tena marina. Mba mindrandra valim-pifidianana mahafapoa, valy marina sy mazava amin'ny HCC. Inona moa ny andrasana fa amoaka marina ny andrasanay anazy? Zay fotsiny. Zany marina eny rehefa mandefa marina izy tsisy anina dia fa zeo zany izy. Ny amoaka voka-pifidianana tsy mitanila ry zareo. Dia izay vokatra hoe tena marina no navoakany eo dia izay tsy ny andraisan'ny olona rehetrarehetra. Ny andrasana amin'ny HCC amoaka ny fifidianana marina, madio, mangarahara ary tsy hitanila ary tsy hisy pression avy any amin'ny akolafiny izay atao hoe manarasana vahoaka amin'izao fotoana izao. Fahamarinana zany tena tetiavinay. Ny andrasana amin'ny HCC zany dia ilaina fahendrena matoy zany napetraka ao HCC teo dia amin'ny fahendrena lehibe eo aminy dia ny ampitony tsara ny vahoaka malagasy dia mirariana zany mba tena valim-pifidianana araka ny ekeny rehetra zany ny voaka eo dia zany. Ny HCC zany dia boka izy mba moaka fahamarinany. Mangataka ny anafoanana ny voka-pifidianana kosa ny vahoaka sasany raha toka ao anatin'ny osoka sy alabato no amoahany HCC izany. Ho fisorohana ny mety hokorontana mitranga eto amin'ny firenena. Ny zavatra tena andrasan'ny vahoaka maro nisy dia mba izy HCC hijoro amin'ny zavatra ara-dalàna mifanaraka amin'ny tena tokony ho izy. Zavatra angatahany amin'ny HCC raha ohatra ka hoe tena zavatra tena mandeha amin'ny rary misitry ny tena marina le voka-pifidianana voakany. Tsara voakany le izy zany fa raha ohatra kosa hoe voka-pifidianana feno osika sy alabato le izy dia aloha tonga dia ravana ohatra amin'ny tsy misy. Raha ohatra zany ka hoe azo daholo le lesoko rehetrarehetra eo dia na izy anilena mihitsy ny azy na vely hijanona tanteraka. Zany ny andrasako amin'ny HCC raha amoaka ny tena marina izy mety ho ady saritaka eto fa ny anilena ny voka-pifidianana tena mety amin'ny firenentsika amin'izao dia averina ary faniriky dia maramila mihitsy mikarakara ny fifidianana tsy asiana siany satria lasa mitongilana. Tsy aivina ny talata 8 Janoary 2024 zao amin'ny 3 no ivoaka ny voka-pifidianana ofisialy eny anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Fa akoatra ny tsy famelana n'ireo vahoaka marobe aneo hevitra ankalalana etsy amin'ny kianjany 13 Mey dia misy ihany koa amin'izao fotoana izao fitomianada izay ampitarintolona eo amin'izany kianjany 13 Mey izay notorininy teo anivon'ny fiadidiana ny primature andeha ho arahantsika avetrany ny votoatim-baovao mahakasika an'izay.
Misa fitimianada ireo notorian'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta no ampangay no manohitohina ny filaminam-bahoaka ireo fitimianada ireo izay mpitarika ny etsy-bahoaka etsy amin'ny kianja ny 13 Mey ny sasany amin'izy ireo. Ary hitantsika ny fanapahan-kevitra izay niraisiny hoe izahay izay mitoroka, izay miteny, izay mitory ary ataontsika hoe manaboridana mihitsy ny osika rehetra misy tamin'ny fifidianana iny dia manelingelazy ka dia namoahany fitoriana sy nadidiny didy fampisamborana anay fitimianada izay milaza ny marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia hoy izy hoe Monsieur le Premier Ministre, ianao ange olona izay niasa tamin'ny BIT, ianao ange dia olona niasa tao anatiny atao hoe droit de l'homme sy droit fondamental, dia rehefa lasa PM avy ianao dia adininao tanteraka ny valeur anao. Nefa nange volana vitsivitsy fotsiny ma PM anao eo hoe asa mieritreritra hoe halany eo ny 13 sanatry ny vava laditry ny lelo dia ianao hijanona eo mandra-pahafatinao mandritry ny 5 taona satria na izy ara tsy atoky anao amin'ny zavatra ataonao. Ary ianao zany neverina fa olona manana éthique, olona compétent, olona intègre, olona neutre ary olona tena havita zavatra kanefa dia mandiso fanantenana ny vahoaka malagasy rehetra. Inona moa zany andeha hisalovanao ny asan'ny ministre ny défense? Inona ny antony andehananao ilaza? Angahanao raha ohatra hoe PM no tondron'ny 13 dia satria 13 nangala-bato mitarika dia mieritreritra ianao tompony fahefana eto Madagasikara dia efa manomboka sady ny abus. Tsy manomboka moa zany fa mbola tohizana satria efa nandritra ny 2e tour nareo efa nanao an'izay abus tsy toko tsy forohana zay dia mbola tohizana ny abus satria mieritreritra hoe atsika ny tanàna, atsika ny lany eto. Fa dia miteny aminao zay hoe ny vahoaka malagasy tsy adala ary ny vahoaka izay manohana ny candidat numéro 25 koa tsy adala. Miandry ny fahamarinana ary miandry ny HCC amoaka ny valim-pifidianana amin'ny talata fa izay vokany eo dia raha antsika miaina mandritra ny 5 taona ary samy ho tsarain'ny tantara antsika rehetra. Fa izahay kosa dia miteny aminao hoe raha izahay no samborina dia ianareo no tena miteraka korotana eto fa tsy izahay akory nitorianareo ho mpanakorotana. Misy tsy fitovitevitra eo amin'ny lehibe ny gouvernemanta sy ny minisitra tariny mahatonga izao disadisa izao. Araka ny loharanom-baovao iray dia ny prime ministre mihitsy no manome baiko ny tafika sy ny préfecture anakana ny etsy-bahoaka etsy amin'ny kianja ny 13 Mey ka ireo rehetra izay hita fa amoaka ny dossier maloto tamin'ny fifidianana dia tadiavina ho samborina. Tompona raikitra voalohany ao anatin'izay korotana mety hitranga eto nefa ny prime ministre hoy ny profesora James Saratsima. Ny filazana marina ve amin'ny vahoaka dia sécurité de l'État sa fanararota-pahefana no ataon'ilay prime ministre. Iverenantsika kely ny horonantsary fa io prime ministre io tompoko dia nilaza fa prime ministre de consensus. Tsy nanao sinian'io ny amiral Didier Ratsiraka, tsy nanao sinian'io ny Marc Ravalomanana, zany hoe izy nanendry tena ho ministre de consensus fa tsy misy consensus zany io. Dia ny hitako amin'izao fotoana izao tsy mahavita ny andraikiny izy. Amin'izay mbola ilanao ady indray ny lehibe an'ny folo anda ny ministre ny défense ohatrany hoe hita mazava ny disadisa aminareo. Tena marina amin'io manko dia izy ny tompona ndraikitra nandefa nyireny olona nandaroka bomba teny amin'ny 13 Mey reny ka te hiala amin'izany izy dia mitady olona hisoketaina. Ireo vahoaka marobe ireo zahay mitondra teny fotsiny, ireo vahoaka marobe ireo vahoaka CCN no mahalala fa ianao no nanao andreny. Na iodinaiza ianao na iodinaiza fantatry ny olona zany ary na iza samborinao dia tsy anaiky angamba zahay ary tsy anaiky mihitsy. Efa manomboka amin'ny baribary izao fa atako ny jadona sy ny fanaparam-pahefana tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy afaka maneho ny heviny ankalalana intsony malagasy fa izay milaza ny marina dia ampiarana ny fahefana avy hatrany. Na inona lazaina na inona resahana aloha dia ny eo amin'ny fitondram-panjakana dia ny mampara maron'izao prime ministre zany mampara, ministre ny fitsarana mampara, ministre ny antany mampara, na inona lazaina sy ambara zany dia zao miainga sady tsika ny anatina fitondrana didijadona dia efa raha matahory
satria raha ohatra inona nitorianan'le olona nisy voatabia vohitsaka ve sa nisy inona tete analakely zay nitorianan'le olona te analakely ary io olana io dia mbola resaka fifanjodita-pahefana eo amin'ny ministerin'ny fiarovam-pirenena sy ny ety amin'ny préfetsin rehetrarehetra hoe iza manome fahefana izy fahefana zay rapitso afaka apitsy hiala tsy janona manja zay dréameny eo dia io zany tiako tenenina hoe apetraka le mpitanjony filaminana za tsy teteny mpitanjo filaminana va hoe apetraka ny polisy zandary ary miaramila apetrako olona eo satria raha miteny mpitanjo filaminana midika zay zany a le filaminana ny atao fa tsy fanakorontanana ka mifijorono eo tsy mametsaka filaminana fa mametsaka fanakorontanana satria manjangitra zany le olona zay maneho ny safidiny amin'ny zavatra tsy ara-dalàna nisy teto amin'ny firenena. Rehefa manomboka mivoaka tsikelikely ny marina rehetra momba ireo osoka nandritra ny fifidianana dia mitady ny fomba rehetra anakonana izany ny prime ministre izay ato-doma tonga ity korotana eto amin'ny firenena ity. Ohatrany ny profesora James Ratsimo iray amin'ireo nametrahany fitoriana. Fa manoloana ny toedrara izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsy afaka ny angina fotsiny izahay hoy ny eo anivon'ny rodiben'ny malagasy tia tanindrazana ho amin'ny fanorenana fa tsy maintsy miteny. Ho an'ny eo anivon'ny RMTF dia tsy mendrika ny malagasy amin'izao fotoana izao intsony izany antsoina hoe fifidianana feno osoka izany. Fanadihadiana sy vaovao tanteriny Jessica Miray teo amin'ny fankatsaran'ny Manu Randremalala. Manoloana ny hetsika sy ny toedrara misy ato amin'ny firenena amin'izao dia manao antsoavy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny fikambanana RMTF satria miariary loatra hoy izy ireo ny alatra sy ny osoka ninina natao tamin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Miantso amin'ny tokony anafoanana ny fifidianana araka izany izy ireo. Ny RMTF dia nijoro tamin'ny heviny ary tsy ny vadika na ny ova tamin'izany foto-kevitra zany dia ny fanorenana ifotony aloha vao fifidianana. Izany foto-kevitra izany dia nivoizina ka nanakanana ny fifidianana ny tranga teto amin'ny firenena. Tsy voasakana ny fifidianana satria noterena sy natao amboletra zay fifidianana zay ka niteraka osoka sy alatra bevava zay iainantsika ankehitriny amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany dia tsy nitsahatra koa izahay nanambara fa tomponantoka voalohany amin'izao raha mitranga eto amin'ny firenena izao ny communauté internationale, ny CENI, ny ACC ary ny gouvernement ary tokony ho sazina amin'ny faran'izay enjana izy ireo raha ohatra ka misy raha mandrika eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy ekena koa ny sy ny filoha lany amin'ny osoka sy alatra hitondra n'ity firenena ity. Tsy ekena ny famoretana sy ny fanaovana jadona amin'ny fanehoan-kevitra politika milamina. Koa mangataka ny ACC sy ny fitondram-panjakana izahay foany io fifidianana natao amboletra io sy feno osoka io. Fa eo anatrehany ity raharaham-pirenena izay mavaivay ity ihany koa dia nanao fanambarana ny malagasy monina any Fransa sy Eropa satria tanindrazana iaraha-manana hoy izy ireo i Madagasikara ka tsy hainay ny hijery fotsiny ny tanindrazanay amin'izao ka miantso ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana mba hijery ireo lesoka sy osoka ary eo ampelantanany amin'izao ny anatanteraka na tsy ny hoavin'ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana tena izy. Votoatin'ity fanambarana nataon'ny malagasy monina any Fransa sy Eropa izay solon'ny filohan'ny tena Francine Raneve ity ihany koa ny fanamelohana ny CENI satria tsy nanaja ny asa nampiandraiketina azy sy nandiso ny voka-pifidianana 2024 ka izay nanodikodina ny safidim-bahoaka dia tokony homena sazy mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna nataony. Fa tsy afaka ny tazapotsiny ny raharaham-pirenena ihany koa izahay hoy ny teo anivon'ny 4F manoloana izao tsy fanjarin'ny fikarakarana ny fifidianana izao izay miteraka izao atao hoe fanehoan-kevitra sesilany eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Ho an'ny eo anivon'ny 4F dia hatrany amin'ny fikarakarana ity fifidianana ity mihitsy no efa nandeha tamin'ny tsy fahalehany ary noentaniny ihany koa ny teo anivon'ny fitsandrana avo momba ny lalam-panorenana mba tena andala tsara izany antsoina hoe fahamarinana izany.
mitondra ny fanambarana ho an'ny anivon'ny 4 ary ny Montpera Ratovy Mananarivo Prosper mpandrindra nasionaly eo anivon'ny 4 vaovao taterin'ny Edena Elia. Azo ambara tsy ampiambahambana fa tsy nahavitany andraikiny ny gouvernement na teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana zany na teo amin'ny fiarovana ny ainy vahoaka sy ny fananany ary na teo amin'ny fiahenany sosialim-bahoaka koa aza. Araka izany dia tsy mbola lany andro mihitsy ny fehi-kevitra tamin'ny fianaratsoa manao hoe tsy vita ny tompon'andraikitra ara-panjakana ny mametraka ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana mba hisian'ny fiadanana eto amin'ny firenena. Ko raha mbola heveriny mpitondra fanjakana ankehitriny fa voafehiny ny fitantanana ny firenena dia aoka izy aneo fa vitany ao anatin'ny fotoana fohy ny mampitsahatra izao fahorim-bahoaka izao. Mitodika manokana amin'ny ACC amin'izao fiandrasana ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy izao. Aoka ny marina sy ny ara-dalàna irery ihany no hibaiko anareo. Tonga izao ny fotoana nandratanavo ny fiandrianam-pirenena. Tsy ho baiko ny communauté internationale lalava amin'ny fitantanana ny firenena ka mahatonga antsika ho angady tsy mahatapakahitra sy lasa kofehy manara-panjaitra fotsiny na ny gouvernementa na ny CENI. Ko mba hiarovana ny firenena tsy ho latsaky indray ao anatin'ny lavaka mangitsokitsoky ny crise politika lava reny namotika ny firenena sy nampahoro ny vahoaka, ny ACC no ano androm-panjakana tandroka ary mivozona antenaina mpanjakany marina araka ny lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ko antso natao ho an'ny rehetra mba hijoro amin'ny ampom-pirenena hay ifampidinika sy ifandamina ny samy malagasy fa tsy andro baiko na hiankin-doha mandrakariva amin'ny vahiny izay fantatra fa tsy mijery afa-tsy izay tombotsoany. Manoloana ny toetra ra-pirenena misy amin'izao fotoana izao indrindra ity resam-pifidianana izay mampimenimena ny maro ity dia tsy afaka ny angina fotsiny izahay hoy ny vondrin'ny kandida na ny collectif des candidats. Amin'izy ireo dia tsy mendrika ny malagasy sy ny firenena malagasy iray manontolo mihitsy ny fifidianana feno osoka. Hoarahantsika ny tato-baovao momba n'izay. Tsy azona ekena koa ny finiavan'ny filoham-panjakana manampi-maso manoloana ny zava-misy rehetra izay mety ahadiso azy tanteraka eo anatrehan'ny vahoaka sy ny lalàna noho ny tsy fandraisany ny andraikitra nankinina taminy amin'ny mahafiloham-panjakana feno azy rehefa tsy mandray ny andraiky ny gouvernement tamin'ny tranga misy toy ny nahitana bultanika teny ambom-po mbola tsy nanomboka akory ny fiodinana faharoa, ny kara-panondro sadoka sy ny kara-pifidianana ny iparitaka. Izany vaovao zany dia navoaka ny ainao aman-jery rehetra, ny fahafatesana olona nandritry ny fifidianana, ny zava-ny tranga kehitriny mampifanolana sady ny mpifaninana tamin'ny fiodinana faharoa. Noho izany dia manao antsoavy ny ACC zahay iteny ary ampiatra ny lalàna feno ka anafoana tsy misy atakanjo ny fifidianana ary anomana fifidianana vaovao fa tsy anitsaka lalam-panorenana indray amin'ny famoahana pacte vaovao. Vonona izay andray tsara mavitsika amin'ny fanomanana izany fifidianana izany izay ho ahorona ao amin'ny mangarahara sy ny fahamarinana ary ho eken'ny rehetra. Manao antsoavy ny filoham-pirenena Rivo Rakotovao koa izahay satria izy manana ny fahefana feno momba izany. Andray ny andraiky ny feno dia n'izao alohan'ny ahatara loatra azy zany mba ho an'ny tombontsoany ny tombontsoa ambonin'ny firenena ka anafoana tsy misy atakandro ny valan'ny fifidianana feno osika io raha toa ka mbola mivoana tsy mampiatra ny lalàna ny ACC satria raha ny lalàna no arahana tokony hifoanana tsy misy atakandro ny fifidianana. Andray fepetra entitra manasazy araky ny lalàna ireo nanao osika tamin'ny fifidianana, ampijanona ny jadina sy ny fampiroroana ataon'ny tompon'andraikitra sasany miandany amin'ny candidat iray. Amaly ny fangatahanay hiaraka anatsara na anova raha ilain'izany ny fomba fikarakarana ny fifidianana mba adio mangarahara taratry nisy tena safidim-bahoaka ary ho eken'ny rehetra. Azadino fa mbola io ravitra feno osoka io ihany no entiny izay ho filohalany eo raha mbola misy atao amboletra ny fanendrena azy anomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka lehibe ny faritra ary be ny tanàna. Fa tsy afaka ny angina ihany koa izahay hoy ny eo anivon'ny fivondronam-be ny federalista eto Madagasikara manoloana n'izao fiainam-pirenena izao vokatry ny
osika sy nialatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa teo iny. Ho an'ny anivon'ny federalista dia tsotra ny azo ireo mba ho fanapahan-kevitra tena ho tompona andraikitra no avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana toy izao ny fanehoan-kevitra hoentiny ireto vondron'ny federalista eto Madagasikara ireto. Manoloana ny zavatra misafotofoto eto amin'ny firenena zao nateraka ny fidianana araka ny nampoiziny hatramin'ny voalohany io dia efa tsy nankasitraka ny zao fomba hitantanana zao fifidianana zao zany izahay federalista. Tonga tokoa ty fotoana izay hitantsika zay baribary mihitsy zao fa tena feno hosoka feno halatra zao fifidianana zao ka noho izany taonan'ireo namana federalista rehetra namana any amin'ny faritra tsy anaiky ary mba hiezaka hitady ny marina amin'izao firenena zao ampy zay ny fanaovana gaboraraka ho fitantanana firenena. Ya ho fanampin'le resaky andriamato courant international zay moa ny tiako tenenina zany anandy misintona ny sain'ireo ao amin'ny ACCA mba hanomelanjana zany fahendrena sy fitiavana tanindrazana zany. Tsy atao mamenatra, tsy atao zavatra sakana ho an'ity firenena ity raha ohatra ka misy zavatra tsy ara-dalàna ohatran'izao. Halatra bevava sy osoka hitantsika zao ho confirmena. Misy zavatra ohatran'izao tany amin'ny firenena maromaro any Afrika, any Afghanistan izay tsy niambahamba ny tompo-teny farany ny teny fa hoe hofoanana ny fifidianana na akisaka ny fifidianana ka engany mba ho tonga aminareo tompo-teny farany eto Madagasikara ny ACC zany ny feno fieritreretana mba handinika tsara ny voka-pifidianana zay ho avoakanareo amin'ny talata zao ko dia miangavy antanandroanareo ho mendrika sy ho deren'ny firenena. Fa manana ny lanjany sy ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fiarahamon'ny pirenena indrindra rehefa tontolon'ny fifidianana toy izao. Nanome ny heviny momba ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa iny ny teo anivon'ny KMF CNOE, ny Liberté 32 ary ny Justice EP. Amin'izy ireo dia ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara mihitsy no misy lesoka ka mila arenina. Fanadihadiana hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sariny Mano Randremalala. Raha anisan'ny mitana ny ankamaroany sain'ny mpanara-baovao amin'izao ny mikasika ny fifidianana filoham-pirenena izay natrehantsika ny 27 ny volana Desambra teo ny fiodinana faharoa. Raha ho an'ny fiarahamonim-pirenena KMF CNOE sy ny Liberté 32 ary ny Justice EP dia mbola maro ny lesoka tokony hatsaraina raha ho an'ny Madagasikara manokana. Fa indrindra ny tokony hanavaozana indray ny lalàna mifehy ny fifidianana satria maro loatra ny fandikan-dalàna nisy izay nampitaraina ny olom-pirenena maro toy ny tsy fanajana sy ny tsy fitanilana taky ny lalàna amin'ireo sampandraram-panjakana izay hita ao amin'ny andinin-dalàna 70 mifehy ny fifidianana. Arao ny lalàna fivoriam-pokon'olona tsy maintsy atao amin'ny andro tsy fiasana araky ny andininy 120 ao amin'ny lalàna fifidianana. Fotoana maintany no anaovana ny fifidianana araky ny voalaza ao amin'ny lalàm-panorenana. Tsy maintsy mitondra kara-pifidianana rehefa hifidy ho fanajana ihany koa ny lalàna ao amin'ny andininy 420 fanajana ny tsy fiandanian'ny mpiasam-panjakana zay efa nilazaina teo hita ao amin'ny andininy 70. Fandraisana anjara amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ny ainy vaky jery amin'ny filazana vaovao maro-potitra. Fampiroboroboana ny fanabeazana ara-politika ny antoko politika tsirairay avy sy ireo mpomba azy. Fanamafisana ny fanabeazana ny olom-pirenena ny momba ny kolontsaina fiadanana culture de la paix
sy niady amin'ny herisetra non violence fanatsarana avy amin'ny seni nikasika niafatra fanentanana ny olom-pirenena mba ho mora raisina kokoa fanamafisana ny fanentanana sy ny fanabeazana ara-pifidianana mba hitombo ny tapa-avitriana amin'ny fifidianana fanatsarana ny fiofanana omena ny mpitiampana ao amin'ny birao-pifidianana tsara ny mampatsiahy fa amin'ny talata 9 ny volana janoary izao no amoahany fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny voka-pifidianana ofisialy izay mbola hanaovana antsoavo ny HCC hatrany ny amoahana vokatra tena mangarahara satria ankina ny hoavin'ny Madagasikara sy ny taranaka faramandimby. Fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika eto amin'ny vaovaon'ny fahitalavitra MBS momba ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia natomboka androany zany ny fivoriana izay tanterahany anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ary ny fatoany izany fivoriana mandritra ny 10 andro zany dia ny resaka teti-bola iasana amin'ny taona 2020 sy 2000 araka ny efa napetraky ny ben'ny tanàna ny arivo Ramatoa Lalora Valomanana dia zava-dehibe ny fikarakarana ny sosialim-bahoaka ary dia ho taratra ao anatin'ity teti-bola 2020 sy 2000 eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ity izany sosialim-bahoaka izany ary dia hoarahantsika avy hatrany ny tato-baovao momba n'izay fivorian'ny mpanolotsaina ny tanàna ny commune ny Antananarivo renivohitra izay miaraka amin'ny Edena Elia teo amin'ny sarin'ny Rivo Rajonary Velo. Mitentina 720 lavitrisa ariary ny teti-bola ampiasain'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ity taona 2020 sy 2000 ity natokana ho an'ny fampandehanan-draharaha 10 isanjato ny teti-bola io ary bahana betsaka ao anatin'izany ny fampandrosoana eny fotony toy ny efa fanamby napetraky ny ben'ny tanàna hatramin'izay dia lahara-pameana hatrany ny sosialim-bahoaka. Pamena araka ny lazaiko ny sosialim-bahoaka aloha fa no manarakarak'izay manana ezaka betsika amin'ny fotoana ity irosy bebe koa any amin'ilay famezana fahefana na développement na fampandrosoana ny développement de proximité zay famezana fahefana ny boriboritany enina isa mivantana iandraikitra mivantana ny fampandrosoana ny mifaritra ka io anisan'ny ataontsika hoe lolaharana mihitsy zay kendrena mba tsy vezivezy akaty amin'ny foibe intsony ny taratasy sy ny fanapahan-kevitra rehetra fa any fotony dia efa mitapaka zany afa-tsy zavatra vitsivitsy zay tsy maintsy tonga aty ao anatin'ny lahara-pahamena be dia be ho any lahara-pahamena satria efa antitra ny foto-drafitrasatsika tsy maintsy jerena daholo ny foto-drafitrasa efa tranaindrao na ny lala mety jereo tsara raha tsy lavaka ria rano mandeha ria bizovaky ria ny atsarany tanàna ny fanadiovana ny tanàna hitatsika tsara fa misy olana kely dia fa tsy tavavoaka ny samyva ka zany rehetra zany lahara-pahamena daholo na dia misy aza ny vinan'ny commune dia isan'ny mbola olana ny tsy fampinetimanana anamboarana ireo karazana foto-drafitrasa goavana mifanaraka amin'ny filan'ny mponina izay tokony andraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra ihany koa ny entimanana mety ahafahana miroso any amin'ny atao hoe investissement ny asa fampandrosoana lehibe fa dia miankina araka ny mahazatra moa amin'ny mety fanohanana na ny subvention d'investissement mety ho azo dia iverina fa raha tiana aomby ny asa zay tanterahana eto an-tanàna n'Antananarivo dia tokony ikely soroka ny fitondram-panjakana fohy be indrindrindrindra hijeriny zay fanampiana ny vondrom-boaka androany no nanomboana ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2020 ity ho an'ireo filan-kevitry ny commune Antananarivo renivohitra miompana indrindra amin'ny fandiniana ny teti-bola ampiasaina mandritra ity taona 2020 ity io fivoriana io izay maharitra 10 andro araka ny voalaza ny lalàna.
mazava loatra fa anisan'ny tarika nyity fivorian'ny filan-kevitra municipaly teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ity ny filohan'izany filan-kevitra municipaly zany ny colonely Faustin Randremahoaka fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika amaranantsika izao vaovao ny fahitalavitra MBS izao ny vatravatra ny orana omaly tsy natao nahagaga zany satria ao anatin'ny fitaopahavaratra tanteraka isika saingy tsapa maro kosa fa tena misy amin'izao fotoana izao ny fiovaovan'ny toetrandro tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara iray manontolo mihitsy dia ho arahantsika ny fanazavana momba an'izay vaovao tanterin'ny noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana. Izany indrindra no antony nitrangan'ny varatra be omaly iny araka nambarany teo anivo ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Varatra be omaly manja be ny condition antsika omaly dia mipetraka ny varatra. Dia de toute façon antsika efa tena ato mpavaratra volana janoary sy febroary ao anatin'ireo période anankiroa ny activité orageuse tena mahatratra ny maximum d'activité ao anatin'ny varatra. Mahakasika ny rotsakorana indray saika isy ny orana manerana nosy afa-tsy ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny hatramin'ny talata ho avy izao. Any amin'ny faritra avaratra andrefan'iny kosa no voalaza fa tena isitraka ny orana be indrindra. Nanomboka omaly androany mitohy hatrany amin'ny talata zay aloha ny azontsika tenenina dia misy orana foana isanandro vokatr'izay dia homando ny atmosférantsika dia isy fidinany reto maripana iainantsika reto somary manao toetrandro manevokevoka zany tsika satria le couverture nuageuse ipetraka foana dia avy eo milatsaka tsikelikely ny orana manomboka zany hoe raha reto 29 degré reto zany prévu tokony tafidina 26-27 degré any amin'ny farany herinandro na amin'ny herinandro miditra. Maripana farany ambony 35 degré any antsoia mety tokony hidina zany reo autour de 30-32 degré ao anatin'izay hoe oram-baratra misesisesy foana. Ankoatra izay mbola tsy isy kosa ny trangana rivodoza ao anatin'ny 5 andro misesy raha ny fantatra androany teny meteo. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.